atahorana hitranga dia tsy le hoe famadihana n'lay voka-pifidianana eo amin'ilay fitarana an-tsoratra satria araka nambarako teo sarotra ny anaovana an'izay satria vo vita ny fanasam-bato de tonga de mipetaka eo amin'ireo mpifidianana ny fitarana an-tsoratra hitany rehetra eo zany ny voka-pifidianana ho avoaka ny senita araka ny lalàna de tsy maintsy isaky ny borao-pifidianana afaka hijereny io zany le olany fity tao ny fampitahana ny fitarana an-tsoratra ny confrontation azo atao tsara omeny lalàna dikan'izay tsy iny mihitsy no vaina fa ny zavatra mety ho ataony zay mety ho anana eritreritra ratsy dia ny fanafoanana ny vokatra teo anivon'ny borao-pifidianana iray na amin'ny ampahany io fanafoanana io na fanafoanana ny voka-pifidianana iray manontolo mihitsy zany hoe jerena fotsiny hoe aiza ny voka-pifidianana nandreseny ilay kandida tokony halatsaka dia hitadiavana fomba ao amronana vavolombelona ao ametraka fitoriana ary ijoro vavolombelona fa nisy an'izao tato amin'ny borao-pifidiananay ary maro dia maro ireo antony ahafahan'ny fitsarana manafoana voka-pifidianana ao anatin'ny borao-pifidianana izay zavatra zay zany no atahorana amin'ny hitranga fa tsy hisy ny eritreritry ny sasany amin'ny hoe kosikosena ny PV dia ny isa folo atao folo am'zato sy ny sisa zany raha amin'ny materialy ampelantanantsika am'izao fotoana zao sarotra ary tena tonga de hibaribary zay resanao zay zany lay vaovao zay voaraitsika avy any an-tsiranana ny amin'ny hoe misy fikasanao hitady ny hevitra rehetra ny anafoanana ny voka-pifidianana amin'ny barao fandatsaham-bato zay nazahoany ny kandida natolotry ny mampara vato ambonimbony kokoa araky ny nampitainy ny namana mpiara-miasa avy any an-tsiranana any andriamatoa Tirerakotonarivo somary mianotra kely le resaka zay fanaovantsika fa nyresantsika teo le anomaliana le tsy fatomombanana rehetra zay nisy tamin'ny andro mpifidianana maly reny tsy fatomombanana reny ve mety hitondra makany amin'ny hoe fanafoanana voka-pifidianana rehefa tonga ny famohanana ny voka-pifidianana miverina kely tam'le hoe mety ho famadihana ny vokatra teo ampahany ray fotsiny zay hoe mety ho fanafoanana ny voka-pifidianana zay iny zany fomba fanao raha ohatra ka mifanakaikikaiky lay vokatra ohatra raha hijerina ny fianaratsontsika teo zara raha misy 200 na 300 ny elanelanisa ao anatina borao-pifidianana anankiray nge ka mety misy vato amanarivony rehefa maty iny zany dia mitsambadika ho azy ilay vokatra fa ny zavatra mety hitranga ihany koa dia ny ataoko hoe aorinan'ny fifidianana ndraty rehefa tsy hita zay fomba mety amadihana lay vokatra na ny antonantony mety anafoanana n'lay voka-pifidianana amin'ny borao-pifidianana sasany dia jerenany ray mombamomba n'lay olona lany ka hitadiavana antotantaratasy na dossier ahafahana midisqualifie azy manintsana azy efa nisy zany tamin'ny solombavam-bahoaka ary tamin'ny fifidianana maro zay nisy teto Madagasikara dia fanao zany hoe mbola raha ohatra ka tena mbola mipetraka ao anatin'ny tomponandraikitra ny saina ratsy dia mbola misimisy ny zavatra azony atao ahafahana mamadika an'izay fa ny amin'ny nambaranao tao fiatranena mikasika an'le hoe tsy fahatomombanana reny mety hiteraka ihany koa fanafoanana vokatra amin'ny barao fandatsaham-bato ve na hoe ny fanafoanana n'le fifidianana mihitsy tao amin'le commune raha ny voalazany lalàna dia raha vo misy ny ataoko hoe tsy fanaran-dalàna hita soritra voapirofo ao anatina fanatanterahana n'lay latsabato na lay fifidianana na any amin'ny lisym-pifidianana zany na teo amin'ny fanoratana n'lay fitanana an-tsoratra zany na teo amin'ny teo zao nisy an'le hoe lay vata fandatsaham-bato nikisaka anakary de navady zany rehetrrehetra zany dia antony ahafahana manafoana zavatra kely de fa ahafahana manafoana an'lay voka-pifidianana iray zay tianao foanana ampakarana kandida anankiray andriamatoa Tirerakotonarivo mamaraparana ny fiarahantsika zao aly zao ny teny hoentina mamitina ny resaka zay ny fanaovantsika rehetra teo ny amaranako ny ady hevitsika am'rahalahy resaresaka teto moa zany dia ny hoavy angamba ny hoavy hoe ny zavatra andrasana zany zao dia ny mba hoe andraisany zay tompona andraikitra rehetra voakasika ny tena andraikiny amin'ny tena ho famoahana ny safidy-bahoaka marina
tsy misy fanovana ary ny tsy ho fanekeny ny vahoaka mpifidy ihany koa satria raha vao tsy nifidy ianao dia tsy manana zo aloha ametraka fitarainana zay zavatra ny ho fandraisan'ny vahoaka mpifidy ny andraikiny sy hananany fahasahiana anohitra ary ampiasany zony hiarony zony sy ny safidiny ao anatin'ny lalàna fa ny andrasana zany zao aorina ny fivoahan'ny vokatra dia zao eo aloha zany ny ho fiara-miasa ao anatin'ilay commune satria iarahantsika malala fa sarosarotra ihany amin'ny lalàna zay napetraka io moa zany ny fitsarana avy momba lalam-panorenana no nandàn'lay tolo-kevitra zay nomenay teo anivon'ny ministeran'ny ady tany ny am'le hoe raha le candidat be ny tanàna no tsy lany dia tokony mba tsy hiditra ao anatin'le mpanotsaina ntsony izy satria zavatra efa niainantsika zany fa dia tsy misy zavatra ilaminao fa dia savorovoro ka ny andrasana zany zao dia ny hoe ny ho fiarah-miasa eo anivon'ny commune satria ohatra ny eto Antananarivo dia efa io ny arahantsika mahita anankiray zay ny faharoa ny fiarah-miasa ny fitondram-panjakana ny mpitondra sy zay ho lany eo anivon'ny commune raha ny tena tokony ho izy ny commune dia vondrom-boakapatra tsy njara-pahefana zany hoe manana fizakantena ara-pitatanana-ra sy ara-pitatanam-bola fa ny fanjakana kosa dia manampy an'ilay commune na amin'ny lafiny ara-bola zany na amin'ny lafiny ara-teknika ny antenaina zany dia ny hoe mba tsy ho sanatria ary efa nambarany filoam-pirenena moa zany ka andrasana ny fanatanterahany azy tena amin'ny fony tokoa ve ny hoe ara-iasa amin'ny ben'ny tanàna rehetra mba tsy hisy tsony ny hoe tsy homena ilay fanampiana ilay subvention rehefa tsy ny ekipa ny tena no ao mba tsy hisy tsony ny hoe hitadiavana fomba rehetra ka ahafahana manageja ny volan'ilay commune na ny amin'ny tahirim-bolam-panjakana na ny amin'ny banky mba tsy hisy tsony ny hoe alefa ny mpanao fanadiadiana dia mahita zavatra tsy mety ao dia ahantona lay ben'ny tanàna dia soloana PDS sy mba tsy hisy tsony rehetrarehetra reny fa avelaony ben'ny tanàna hiasa ao anatin'ny ara-dalàna omeo azy zay anjara fanampiana tokony ho azy araka ny voalazan'ny lalàna dia ilamina ny rehetra farany dia farany izao vokatra misy zao dia manamarina ihany ny toetra ara-politika eto Madagasikara zay efa nambarana hatra amin'izay fa ilaina ny fananana ny filoam-pirenena ny finiavana hiditra ao anatin'ilay tsona hoe pacte de responsabilité na ny fifanarahana ho amin'ny fandraisana andraikitra efa iniarahana hita ny zavatra nitranga tamin'ny olom-boafidy teny anivony anteny miram-pirenena ny araha mijery koa zany zao ny vokatra avoaka ny vahoaka avy any am-pony amin'ny fifidianana be ny tanàna dia ny arahana hita ny zavatra nitranga teny amin'ny natao ny ray aman-dreny FFKM ny fitakiany olona zany fanovana sy fivana sy fiarah-miasa ny rehetra zany inona ny mbola mety mbola ho andrasany filoam-pirenena mbola anohy andeha comme c'est de rien n'était io ny vazava zany ohatrany tsisy ninina daholo zay rehetra zay fa dia andao tsika marapatonga ny taona 2024 miangavy zay Andriamatofoloha ny amin'ny hoe be zay zavatra nampaneno lakolosy hoenoinao zay ny hoe ilaina ny fanovana ilaina ny fiarah-midinika amin'ny rehetra ilaina ny fiarah-miasa mino zay fa tsy ho ela dia isy izay fanatanterahana an'izany